aminareo anyenito alady voalohany amin'ny volana Jolay, alady fahaefatra amin'ny Trinité Masina. Ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Ifampizara momba ny fahafahana kristianina isika mandritra ity volana ity. Salamo fahenina amin'ny zato ho araha amin'ny ira fahaefatra amin'ny folo no iantsotsika ny Tompo. Salamo fahenina amin'ny zato andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ho vakina amin'ny fandimby izany, ho araha amin'ny ira fahaefatra ambin'ny folo ny andininy rehetra. Aleluia, midera amin'ny Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Isany malaza ny asa lehibe ataon'i Jehova, namatonina ny fiderana azy rehetra. Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva, Jehova sarovy araka ny fankasitrahanao ny olonao, fandio amin'ny famonjenao aho. ahitako ny soa azo ny voafidinao, ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoako miaraka amin'ny lovanao. Efa nanoky izahay manazazanay, efa nanao izay mety sy ratsy izahay. Ny razanay tany Egipta tsy mba nandinika ny fahagagana nataonao, tsy mba nahatsiary ny abetsahan'ny famindramponao ireny, fa niodina teo amoron-dranomasina dia teo amoron-dranomasina mena. Kanefa namonjy azy ihany izy noho ny anarana, mba hampahafantarana ny asany lehibe. Dia niteneniny mafy ny ranomasina mena ka tonga maina iny, ary nitondra azy nita ny ranon'alina tahaka ny efitra izy. Namonjy azy tamin'ny tanana mandrafy izy, ary nanavitra azy tamin'ny tanana fahavalo. Dia nosarona ny rano kosa ny rafiny, ka tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Dia nino ny tenin'izy ka nihira fiderana azy. Amen. Isika ivavaka misaotra anao zay Tompo, iza tokoa ny mahalaza ny asa lehibe ataonao, sambatra izay mitandrina ny mety
mahita soa azony voaka anao izahay. Nampitainao ny ranomasina meny zay tahaka ny firenen'ny Israely tany Egypta, dia nibatisan'ny fanahy masina izany. Novonjenao tao amin'ny Kristy izahay, nalainao ho zanakao. Tsy noho ny herinayna ny tanjakay na ny fahamasinany amoatra noho ny sasany, fa fitiavana ianao. Dia nanomba anay tahaka ny fanomban'izy akoho ny zanany ao ambamin'ny elany, niaro anay tamin'ny lavaky ny fahafatesana, niaro anay tamin'ny fahavalo, indrindrandrindra ny fanahinay narovanao tamin'ilay ratsy. Ka raha nahatratra zao andro anio izao zahay, andro volana amin'ny herinandro, alahady volana amin'ny volana Jolay, dia misaotra anao, mankalaza anao, manome voninahitra anao. Koa manasa anao zay Tompo, hatreo feno zao fanompoana masina izao, mba hitondra anay amin'ny fitahiana matretrika ianao, ka amangy anay isan-tokantrano, isam-baravarana, amangy ny fonay ny fananao masina, ka nidera sy lazana eo anao Andriamanitra, fa ny fanahy masina kosa na masina ny fanompom-pavahana noho ny fanajanan'ny Kristy izay nampiandrana hivavaka manao hoe Rene hozana an-danitra. O masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataona ny sitraponao eky an-tany tahaka ny an-danitra. Omena ny amin'ny saza ao anay, ary mamilany erikay, tahaka ny nalalany izy mirika taminay. Aza mitonana ny fakapana, manafana ny ratsy, manao ny fanjakana sy hery, manao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ipetraka isika iomana amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira fahenina amby folo amby roanjato, andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Soratra masina izay voalahatra ho antsika amin'ny teny ity riavako dia ny Isaia toko fahiraiky amin'ny dimapolo, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahiraiky ambin'ny folo. Isaia toko fahiraiky amin'ny dimapolo, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahiraiky ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Mifoaza, mifoaza ry sandrin'i Jehova, mitafihery. Mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny, dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy ianao va ilay nitetitetika ny Rahaba sy nitomboka ny dragona? Tsy ianao va ilay nahamaina ny ranomasina dia ny rano ao amin'ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana alian'ny navotana? Eny ny navotan'i Jehova hiverina ka hankanziona amin'ny fiobiana. Ary ny fifaliana mandrakizay no eny andohany, hahazo fifaliana sy faharaviravony izy, ka dia handositra ny alahelo sy ny fisentohana. Toizantsika atao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary tamin'izany raha nankany Damaskosy aho nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona,
koa noho ny ilay tatao vonana iny ny andro. Ry mpanjako dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra na nelatrelatra manodidina ahy mba amin'izay niaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny hebreo hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanondronana. Dia hoy izao: iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo: izaho ny Jesoa izay enjenao. Fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoko taminao dia ny hanendry anao mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao, hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa. Izay andrahako anao, hampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefany Satana ho amin'Andriamanitra mba azony famelan-keloka sy lova eo amin'izay no amasinina noho ny finoanay. Faranantsika ato amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7. Filazantsara araka ny Jaona toko 7 ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 19 amin'ny 30. Jaona toko 7 ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 19 amin'ny 30. Andeha hovakitsika eo mpitsanganana izany filazantsara izany. Raha lehilahy namaly azy hoe: mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo izay niaviny nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatr'izay dia tsy mbola fa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy maefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe: tena teraka tamin'io telahy, ka ilahy indray va mampianatra anay? Dia noroahiny izy. Jesoa nandrefa efa noroahana raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe: mino zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao hoe: iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesoa taminy: efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao, izao no izy. Ary hoy izy: tompoko, mino aho. Dia niankohoka teo anatrehany izy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Izany teny novakina taminay teo izany Tompo no handraisanay ny hafatra avy aminao indray amin'ity anio ity, dia ny sitraponao izay ampahafantarinao anay indray. Koa meteza ianao fanahy masinao hanokatra ny foa mampanahinay, ny sofinay ihany koa iainy tsara ny teninao. Ny fanahinao masina ny Tompo hiasatra any amin'ny mpanomponao tahaka izay fananomana ny fampitana izany aminay, ka ho tafapaka amin'ny tsirairay izay manaraka izao fanompom-piavana izao ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. 17:1. Misi yang Tuhan namara rafalia Ipulu maru benu mani kami bina mani Ipulu sifata kami kisi Kadeana mandeana Awa bidisa, uisa
mahery manasa antsika azo toerana. Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby 20. Paoly apôstôly no mandahateny teo mason'ny fitsarana, teo mason'ny mpanjaka Agripa amin'ny toko fahaenina amby 20 zany lahateny lavabe fiarovantena nataon'ny Paoly apôstôly. Efa navita ny dia misionera intelo, dia lavitrezaka nitety izao tontolo izao tamin'ny fotoan'androny izy. Efa fotoana vitsivitsy sisa no avelomany satria efa manomboka ny figadrana ho an'ny Roma. Dia alohan'izy ho an'ny Roma ho tsaraina no nanao amin'ity lahateny ty mason'ny mpanjaka mba ho fiarovan-tenany sy hanazavany tsara ny antony toriana azy. Ny antony toriana azy moa zany dia efa fantatsika loatra ny fitoriana ny finoanan'i Jesosy Kristy. Filazana ny fahafahana ao amin'ny Kristy. Ndevaka itsika ny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby 20 ny andinin'ny fahaenina amby 20. Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby 20 andinin'ny fahaenina amby 20. Fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao ny sehoko taminao dia ny anindry ianao ho mpanompo sy avolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay sehoko aminao. Teny nataon'i Jesosy Kristy tamin'izy niseho tamin'i Paoly efa ampolo taona ny tany aloha. Averin'ny Paoly foana izy io any amin'ny Galatiamina amin'ny teny rehetra indraindray amin'ny epistily ny fisehoany tamin'ny Damaskosy, antsoina hoe lalan'ny Damaskosy izay nionan'ny Paoly tamin'ny Jesosy, nazahoany ny iraka na ny mission maha-apôstôly azy. Ary zay no akatsika hafatra ankehitriny hoe ny kristianina manambara fahafahana ao amin'ny tompo. Ny kristianina manambara fahafahana ao amin'ny tompo. Ahoana nazoantsika mitory zany fahafahana kristianina zany? Ny an'ny Paoly no raisitsika ho modely eto. Tsy afaka mitory ianao raha tsy miaona amin'ny tompo aloha. Dikan'izany ny fizarana voalohany dia hoe kristianina miaona amin'ny tompo. Kristianina miaona amin'ny tompo. Hitantsika zany amin'ny andindoka amin'ny 12 sy ny 13. Vakitsika ny amin'ny 12 sy ny 13. Ary tamin'izany na raha nankany Damaskosy nitondra ny fahefana sy ny teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona. Ka noho n'ilay mitavovonana iny ny andro ry mpanjako dia hitako teny an-dalana fa ino misy mazava tany an-danitra. Nanelatrelatra namididina mba amin'izay niaraka tamiko nohatra ny famirapiratany masoandro. Paoly apôstôly niona tamin'ny tompo satria manino nitratry ny fahajambana ara-panahy izy. Zay mahatonga ilay fahazavana eto. Nanana teny sy fahefana ampisorona izy ampigadra ny kristianina rehetra, fanenjena kristianina. Zay le fahajambana zany, zay le tsy fahalalana ny finoana marina. Ary zay mahatonga ny Kristy na niseho amin'ny fahazavana lehibe. Mitaovy vonona zany ozenita ozy ny teny vahiny ny masoandro, tokony mazava be zany. Ay mbola misy fahazavana mazava noho ny masoandro. Rehefa miaona amin'ny Kristy zany ianao dia fahazavana anananao io hitanao fa mbola tsy ampy. Ny olona miaona amin'ny Kristy ohatra raha manam-pahaizana izy dia fantany tsara fa mbola misy fahaizana mahay kokoa noho ny azy. Raha mpitsabo anao miaona amin'ny tompo dia misy mpitsabo ambony noho ianao kay atao hoe Kristy. Zay naseny sary hoe mazava be ho Paoly moatra noho ny masoandro. Ndraindraitsika miheviteny efa civilize, miheviteny efa zao. Raha mahery ianao ka miaona amin'ny Kristy dia iona mahafantatra hoe misy hery hafa ambony noho ny herinao. Raha mana talenta ianao miaona amin'ny Kristy dia mahatsara anao misy talenta hafa mbola tsy azonao amin'ny Kristy. Ary zay le olona mahazo zavatra amin'ny Kristy zay natao olona miaona amin'ny Kristy. Olona nanenjika fiangonana i Paoly apôstôly anatin'ny maizina zany. Ary zay mahatonga azy lavo tamin'ny tany le mahery. Ary Jesosy Kristy niteny aminy tamin'ny teny Hebreo. Zany hoe Jesosy Kristy rehefa miaona aminao dia azonao miteniny. Mihay mifandray amin'ny olona rehetra i Kristy. Tsy nanao teny tsy fantatra koa izy tamin'ny Paoly.
ary manony ny anaranao izy. Saul nahoana ianao no manenjika ahy? Inona ty ataonao ry Saul? Ary zay natao mitompo amintsika, manony ny anarantsika tsirairay avy izy rehefa miaona amintsika hoe inona ity ataonao ty. Dia tsika koa manontany miresaka aminy iza moa ianao. Dia karan'izay dia hoe mila mamantatra isika hoe iza marina moa i Kristy. Mpamonjy, mpanavotra, sa le mpanome zavatra raha araka arena na nofo fotsiny. Jesosy aminao mpitsabo marary fotsiny. Iza moa ianao Paoly apôstôly? Zany Jesosy izay enjenao. Za io adivanao isan'andro io. Za io itsakitsahanao isan'andro io. Zay ny valiny. Fa ankehitriny ianao mijoro, mitsangana. Rehefa miaona amin'ny Tompo ianao ka lavo, dia areniny ianao amin'ny tongotra ho atanjaka. Zany nisehoako aminao, ary zany no ahitanao ankehitriny, ary mbola hita ianao. Dia fiaona amin'ny Kristy rafina dia tsy zavatra indray mandeha fa zavatra mitompo. Mila mahatsiaro tsika fa efa nisehoan'ny Tompo. Manana tantara miaraka amin'ny Tompo ary tantara mitohy zany. Tantaranao miaraka amin'ny Tompo dia tantara mitohy. Zay mahatonga ny amin'ny 4:12 teo hoe izay efa nahitanao ahy sy izay hisehoako aminao amin'ny ho avy. Miovaova ny fomba fisehoan'ny Tompo amintsika. Ary zay le olona tafafindra avy amin'ny maizina mankany amin'ny mazava, voaro amin'ny fahavalo satria niaona tamin'ny Tompo izy. Voaro amin'ny fahavalo izy satria niaona tamin'ny Tompo izy. Ary zay rehetra niaona tamin'ny Tompo izy dia mahatsiaro. Ary zay no mahatonga amin'ny testamenta taloha miteny hoe andramo izao fa tsara Jehova. Fa ianao ve tena efa niaona tamin'ny Tompo ka mahatonga anao afaka amin'ny fahajambana tahaka ny Paoly apôstôly. Ary zay natonga ny Paoly apôstôly taoriana amin'ity avy natao jamba kely mihitsy ny masony maharitraritra, ahafantarany tsara hoe inona le aizina ny ainany raha oharina amin'ny mazava efa hita amin'ny teo. Raha tsy mahay mampitaha ny fiainantsika teo aloha sy ny ankehitriny isika dia tsy mbola tena niaona tamin'ny Tompo maro. Fa rehefa miaona amin'ny Tompo ianao dia hitanao fa zavatra hafa mihitsy zany. Andeha jerentsika ry havana ny Isaia 1:15. Andraindray ny mpaminany zany fiaonana amin'ny Jehovah Andriamanitra izany. Rehefa miaona amin'ny Tompo ianao na ianao mahazo famonjena raha manaiky azy, na ianao mahita loza. Io miaona amin'ny Tompo koa zany mizara roa, na ianao mahita loza na ianao mahazo famonjena. Ary zay no dikany Isaia 1:15 ny amin'ny vakina teo. Ny tapany voalohany milaza loza, ny tapany faharoa milaza fanavotana. Vakitsika hoe ny amin'ny 7 Isaia 1:15. Mifoaza ry sandrin'i Jehova, nitafihery, mifoaza tahaka amin'ny tamin'ny andro fahiny, dia amin'ny taranaka lasa ely. Tsy ianao va le nitetetika ny drabo sy nitomboka n'le drabony? Eto zany Andriamanitra rehefa nidina tany amin'ny Egipta tamin'ny andro taloha dia nahita loza ny Egyptianina. Le dragony eto dia manambara ny Egyptianina. Zay mahatonga eto misy ranomasina mena. I Rahaba manambara ny Jeriko, zay tanàna narodana, potehana. Rehefa miaona amin'ny Tompo ianao ka tsy mino dia potika ianao. Fa rehefa mino kosa ianao dia tanteraka aminao indray ny amin'ny 10 sy ny 1:10. Ndeha vakitsika. Tsy ianao va le namaina ny ranomasina dia rano eo amin'ny lalina, ka nanao ny ranomasina lalina ho lalina lehan'ny nabotana. Eny nabotan'i Jehova iverina ka hankany zio na amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no eo andohany. Azo fifaliana tsy faravoravoana izy ka handositra ny alahelo sy ny fisetroana. Raha miaona amin'ny Tompo ianao ka mino, gaga ny olona amin'ny fiainanao. Ahoana nahavotra n'le zalahy io teo? Zay no dikany hoe nisokatra ny ranomasina mena, nandiha tamin'ny tany maina ny zanak'Israely. Satria nino izy? Nahazo lalana vaovao izy, nifaly izy, nandositra ny alahelo sy ny fisetoana. Gaga ny olona mijery fa ahoana ny fomba nanarenan'le zalahy io na n'le zavavy ny fiainana? Tsy hitahita ny akaranao avy amin'ny lavaka, ka gaga ny olona mijery anao.
Ary zay ny fahagaganany ranomasina mena io ry havana dia miverina imbetsaka ao amin'ny baiboly amin'ny testamenta taloha satria nanamarika ny fiainan'ny zanak'Israely hoe olona tampidalakale izy. Fa niaona tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy tao amin'ny ranomasina mena dia nisokotra ny ranomasina mena ary ritra ny fahavalo rehetra dia tsy afaka ao ambavan'ny Israely ny ranomasina mena amin'ny Salamo amin'ny boky ny mpaminany dia miverina eto zao ny boky ny Isaia dia miverina le resaka ranomasina mena satria mariky ny fionan'Andriamanitra amin'ny vahoakany izany. Ka ianao koa raha te hanambara fahafahana mila miaona amin'ny tompo fa ilay miaona amin'ny tompo no manana fahafahana ka afaka manambara sy mizara izany fahafahana izany. Ny zavatra faharoa ry havana dia izao, mila irahan'ny tompo ianao rehefa niaona taminy. Kristianina ny rahan'ny tompo. Ndeha verintsika vakina ny Asan'ny Apôstôly 4:20 teo. 4:20 vakitsika. Fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotra fa izao no sehoko aminao dia ny anindry anao mpanompo sy vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao aho sy izay sehoka. Tendrena amin'izay ianao rehefa niaona taminy ho mpanompo sy inona vavolombelona. Amin'izay nahitanao azy ianao tsy amoroporona fa inona ny seho tamin'ny fiainanao. Zay ny zarainao amin'ny hafa, zay ny zarainao amin'ny mpiara-miasa, zay ny zarainao amin'ny olona ambany fifehezanao, zay ny zarainao amin'ny mpiara-mianatra. Inona ny nahitanao azy ary ahoana ny fiarahanao aminy hatramin'izao sam'izay sehoako aminao. Teo aloha Paoly apôstôly nanana fahefana tamin'ny lohan'ny mpisorona, fa zao izy manana fahefana avy amin'iza? Avy amin'ny Jesosy Kristy. Teo aloha izy nanana fahazavana avy tamin'ny Gamaliely amin'ny maha olona manam-pahaizana azy, fa zao izy manana fahazavana vaovao avy amin'ny Kristy. Voatendry sy voahiraka izy. Manana fahefana manoloana ny fahefana rehetra. Izay no manomboka amin'ny andininy 7:70. Vakitsika ny andininy 7:70 sy ny 8:20. Amonjy anao amin'ny olona Israely sy jentilisa, zay ny rahako anao. Ampahiratra ny maso ny ala-maso ho amin'ny mazava ary avy amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba ahazoany famelan-keloka sy lova amin'izay ao masinina noho ny finoana. Zany iraka anao izy amin'ny Israely, amin'ny havanao zany, sy amin'ny fahavalonao koa amin'ny jentilisa olona tsy mino, olona tsy jiosy. Fa ianao tsy ho resin'ireo. Za mpandresy ianao amin'ny zavatra rehetra. Ary irako ianao ampahiratra, zay ny asa misiona voalohany, ampahiratra ny mason'ireo. Tahaka nampahiratako anao koa nampahitako anao mazava, ampahiratra ny mason'ireo ianao ialana amin'ny faharatsiana, ialana amin'ny fahalozana, ialana amin'ny fahotana. Ary rehefa misokatra ny maso, ary zay manko ny fiaingaminy fahafahana, mila misokatra ny masonao. Rehefa misokatra ny masonao, miala ho azy ny maizina. Misy resaka fitohizana ny fanazavana io. Rehefa miala amin'ny maizina, miala koa ny fahefana mitazona anao, ny fahefan'ny Satana. Tahaka ny olona mifohany rehefa misokatra ny masonao mahita mazava, miala le fahefan'le toromaso. Ary zay no asehon'Andriamanitra eto amin'ny Paoly apôstôly hoe ianao ampahiratra ny mason'olona. Rehefa mahiratra ny mason'ny olona, mahay izy miaona amin'ny tompo koa izy, miala ny maizina, ary afaka le mangeja azy, zay le fahafaha, ary tafiditra ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra izy. Mahazo famelan-keloka, mahazo lova, ny hoe lova dia lazana mpandova. Iza ny mpandova? Zanak'Andriamanitra. Ary ho amasinina amin'ny finoana. Izay no asain'Andriamanitra ho zaraintsika ny rahanantsika hizara famelan-keloka. Misy anjara famelan-keloka ho anao any. Aza mitanondrika amin'ny fiainanao. Misy anjara fahamasina ho anao ao. Misy anjara fahazavana ho anao ao. Ka mba halevo ny anjaranao. Fa za efa nahazo tahaka ny Paoly apôstôly. Ary ho amasinina amin'ny finoana any Kristy isika rehetra. Zay ry havany nataon'le jamba amin'ny Jaona 5. Jaona 5 manomboka amin'ny 7. Ity jamba ty rehefa nahiratra, dia tena nahiratra koa ny saina. Niady hevitra tamin'ny fariseo izy. Nampianatra soratra masina izy, gaga mihitsy le fariseo, gaga ireo mpampianatra angezalahy ireo resina. Satria olona niaona amin'ny tompo izy.
ary na tsy ary nahazo iraka avy hatrany. Ianareo koa mba mahagaga ho izy a, olana nasitrana masoko ve tsy fantatrareo? Fa nga misy mpanota afaka manasitrana, raha tsy avy amin'Andriamanitra izy tsy afaka manasitrana. Vakitsika ne ny fahamaritana n'le rangahy ty fa mahazana be amin'ny 1:30. Ahoana ozy izy? Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanoto, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henony. Matoa le olona io nampahiratra ozy izy a, mivavaka amin'Andriamanitra io manao ny sitrapony io. Ary matoa za koa nahiratra mivavaka amin'Andriamanitra ary manao ny sitrapony satria no henony koa ny fangatahako. Ka ahoana ny lazanareo tsy avy amin'Andriamanitra io? Ialako ozy mampianatra anay forcé ny roandro zalahy izy, voaroka niala tamin'ny fiangonana. Ary zay indraindray ny mahazo ny olona, misy olona malalay fonosina amin'ny fiangonana indraindray amin'ny fivoarana azonao a, indraindray zany miseho amin'ny fiainany mino a, ianao indray natsoanjareo miseho milay. Moka hatramin'ny vavahany io dia miseho mananatranitra ny olona rehetra. Hatramin'ny vavahany io dia miseho olon-dehibe ry. Zany mahazo anao nampianarana raha vao mananatra olona. Ko raha tsinony ianao ko ianao ara vao eteno hitanay ny vavaka. Zany mahazo anao indraindray. Fa tsy nety le rangahy ty. Zany ny marina ozy izy dia nyroandro zareo izy. Rehefa nyroandro zareo izy a, tonga Jesosy. Mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Iza moa izy ozy izy? Maloha te ahay bebe koa, te afantatra bebe koa, te alala misimisy an'i Kristy a. Ho Kristy hoe, efa nahita azy ianao. Ary le efa nahita azy io a teny mahagaga. Le olana e jambe. Ahoana ny lazan'i Kristy efa nahita azy izy? Zao ny sekretny ry abako. Tamin'le jamba iny mbola jamba, kanino dia efa nahita izy. Ny fahitana zany tsy amin'ny maso fa aizy, amin'ny finoana. Ahoana ho Jesosy tamin'ny Tomasy? Sambotra zay tsy nahita nefa ianao tamin'ny ianao nino Jesosy, ianao nino tamin'ny ianao nisitraniko tsy nahita. Satria ho Jesosy hoe ndana sasao ny masonao ny farisolo aminy. Jesosy nge tsy hitan'le olona fa nisorany Jesosy fotaka ny masony, olona jamba mbola nisorany potaka. Zany hoe fa farafahoriana. Da vao nasainy nandeha lavitra ry, dondona amin'ny vodirindrina rehetra ry, nandeha izy. Ka ino Jesosy efa nahita ianao tamin'iny satria efa nino. Zay le niona tamin'ny tompo zany. Niona amin'ny tompo zany ravina dia tsy voatery maso, fa ny finoako, ny saiko, ny fanahiko ny miona aminy. Resy lahatra le jamba. Ary za zay miresaka aminao no izy, mifanerasera aminao zao no izy. Rehefa mamaky soratra masonao dia miona amin'ny tompo dia mahazo iraka. Ho izy le jamba hoe mino aho ozy izy. Ary zay le hoe efa nahita sy efa miresaka amin'ny tompo. Le mahita miona, le miresaka, le mifanerasera aminy, le mivavaka aminy. Ary zay le hoe zay mivavaka aminy ka manao ny sitrapono le jamba. Izaso ianao ry havana no izara zany fahafahana zany. Marika fa manana ny fahafahana ianao dia efa niona tamin'ny tompo ny dika. Nanana tantara niarana soratana tamin'ny tompo ary mbola ho soratana satria boky mivelatra ny fiainantsika. Aveo ianao iraha amin'ny tompo anamisehitra rehetra misy anao mba hanambara zany fahafahana zany. Ka hijoro tsy ho resy tahaka ny Paoly apôstôly, tahaka ny jamba, tahaka ny Isaia koa ho mpanambara izany fahafahana izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka sy hifony eo anatrehan'ny tompo isika ry havako noho ny tsy fahatanterantsika izany sitrapony izany. Ry Jesosy Kristy tomponay io, isaoranay ianao ny mbola anambaranao ny sitraponao aminay fiangonana. Nampahafantarinao anay tompo fa ny kristianina afaka manambara ny fahafahanao aminao Jesosy Kristy dia tsy maintsy miaona aminao aloha.
manontany teny izahay ankehitriny raha nandre izany hoe teny efa niaona taminao tokoa ve izahay. Ianao dia manatona sy miresaka aminay mandrakariva fa izahay no ny mandositra anao ary manenjika anao mihitsy aza indraindray. Na dia nalainao hiala tamin'ny maizina mba ho amin'ny fahazavanao izahay, dia tsy tsaronay izany fanafahana asehonao izany ary hadinonay tanteraka ny famonjena izay efa nataonao. Na dia nihaona taminao ihany koa azy izahay, dia tsy samy mijoro vavolombelona ho hiraka hanambaranao Jesosy Kristy Tompo sy ny asanao. Dia ny famelan-keloka izay omenao, ny famonjenao, ny fahazavana izay atolotrao, izany indrindra Tompo no anatonanay anao ankehitriny. Menatra izahay, matahotra mantsy izahay fa tsy samy manao ny asanao. Indreto izahay miaiky ny fahadisoanay, miaiky ny elokay ary manolo tena ho diovinao. Koa velao eloka izahay Tompo, ary raha sitraka ao dia avereno ao aminao indray, ary raiso ho isan'ny zanakao. Hahita ilay fahatsaranao ary mba ho isan'ny irakao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay izany famelan-keloka izany. Amen. Andria manitra nitrau mamin Ira faefatra amby efapolo amby efajato andininy voalohany sy ny faharoa. Thank you.
ho antsika mibebaka marina tokoa dia mitsangana andray zany fahafahana amin'ny tompo zany satria mila ny fahotantsika izy. Hoy ny apôstôly masina: ny ray no mampahamendrika atsika ananjara amin'ny ovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady manafaka atsika amin'ny fahefany maizina izy ka mamindra atsika amin'ny fanjakany zanany malalany, ary zany no nanantsika fanavotana dia ny famelana ny helotsika. Noho zany ary havana dia aminaran'i Kristy mpanafaka ny lazana fa voavela sy voafafa-po ny fahotantsika noho ny aminaran'i Kristy Tompo, samyamideran'ny Tompo isika. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Mioby ny fanahiky ho telo amby efapolo amby dimanjato ny andinin'ny voalohany dia rahantsika ny Tompo. Vavaksika misaotra anao zay ary Andriamanitra raha izanaka fany masina, satria dia ianao dia Andriamanitra manafaka anay tokoa. Nafahanao izahay ka tafavory indray miombona tamin'izao tempolonao masina izao, miombona ihany koa nisa-tokantrandro, mivavaka aminao, mitalao aminao ary mangataka aminao ankehitriny. Misaotra anao izahay satria ianao dia Andriamanitra vonina tokoa, ny anafaka anay isan'andro ary ankehitriny dia vonina izahay kristianina eo aminao Tompo Andriamanitra, amin'ny sainay, amin'ny fonay, amin'ny fanahinay mihitsy. Ary misaotra anao izahay satria ianao dia nanala anay tamin'ny aizina mba ho tonga amin'ny fahazavanao mahagaga. Kely dia kely tokoa ny herinay Tompo, fa ny herinao Jesosy Kristy no hery manafaka ny fahotana rehetra, ny aretina rehetra, eny izay mangeja anay isan'andro. Ianao tokoa dia Andriamanitra tia anay, Andriamanitra mpamonjy anay, Andriamanitra mpanavitra anay, mpanafaka anay ianao. Ka dia mivavaka aminao zay ankehitriny. Hitanao tokoa ny valana aretina izay misy eto aminay Andriamanitra. Maro ny namanay, maro ny havanay, eny miray finoana aminay, miray fiangonana aminay no anatin'izany aretina izany ankehitriny. Ketraka ny saina, kivy tokoa manoloana izany, kely ny aina. Kanefa ianao dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, ary ny ratra natao taminao no anafaka anay, anasitrana anay Andriamanitra. Ary ianao dia Andriamanitra ame famonjena anay, ary ihany koa anala anay amin'izay loza rehetra izay mitatao eto amin'izao firenena izao, eo amin'ny fiarahamonina. Eny tsy kely lalana tokoa ny ratsy Andriamanitra, fa ianao Andriamanitra no hitarika anay amin'ny fahazavanao mahagaga, anala aminay amin'ny tahotra rehetra, ny tebotebo maro isan-karazany, ny tsy fandriam-pahalemana, ny korotana izay misy eto aminay. Ary ankehitriny tena izay dia vonina ihany koa mba ho irahanao Andriamanitra, satria vavolombelona tokoa izahay, na dia misy ary ny aretina, misy ihany koa ny fanasitranana, misy ihany koa ny fahagagana maro samihafa izay hitanay. Ka izany no ambaranay ankehitriny, ary torianay ny filazantsaranao izay manafaka ny olonao tokoa. Izany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny kristianina samy manambara fahafahanao amin'ny Tompo ry havana
dia samy anambara ihany koa ny finoany ka andeha anambara ny finoantsika isika amin'ny alalany fanekem-pinoana apôstôlika na ny fanekem-pinoana laharana voalohany izany manao hoe minon'Andriamanitra ray tsy tomponao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany tongana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijara nampaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleva nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka vanan'Andriamanitra avy any vin'ny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana sy torosa ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-kely ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Okipetraka ny fiangonana. Hoy ny apôstôly masina. Fa Kristy dia niditra tany amin'ny fitoerana masina mba hanavotra antsika. Fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombola ary ny laveny mbantotrombo vavy afafy amin'izay voaloto no nanamasina hatramin'ny fahadiovana ny nofo. Mainka fa amin'ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny mandrakizay. Izany rano Kristy izany no mahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty ka hanompo an'Andriamanitra velona ianareo noho ny amin'ny rano Kristy satria mpanalalana amin'ny fanekena vaovao izy. Izany rano Kristy izany nanalalana antsika tamin'ny fanekena vaovao izany sy ny nofony izay nahafaka antsika dia aseho amin'reto famantarana hita maso reto ko asan-drato amin'ny tompony fonareo. Fantatray fa Jesosy Kristy rehefa nombona sy nandatsaka ny rano dia tompo sy tompo mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra avy amin'Andriamanitra manana ny fahefana rehetra ka manafaka anay maniraka anay. Izany no nankalazany anjely azy isan'andro isan'andro eo amin'ny anjely tsy omby alinalina ny mpaminany sy ny apôstôly ary ny martiora ao koa ny olona efa sambatra ny aminy ko mbola ety an-tany izay nefa koa afaka mandray sy miombona amin'ny feony marobe an-danitra ko torohevitra zay rehefa namasina ka mba eo entana an-danitra ny fiobiana ataonay manao hoe sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso any ity no tenako izay omena ho anareo izao natovy ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa avy nihinana dia hoy izy misotro amin'ity anareo rehetra fa ity no rako dia ilay rano fanekena vaovao izay alatsaka ho andrehetra ho famelan-keloka izao no atao fahatsiarovana ahy na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana ity no mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika tsiaro izany asa-pamonjena izany sy hangataka ny fanahy masina. Ry tompo oranay izy nandanitro indreto izay manao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanako olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny raha ny latsaka ny nofo ny tsatoan-defina nefa koa nitsangana tamin'ny marainy alahady niakatra nandanitra hoe ankavan'Andriamanitra ray mifona ho anay ary maniraka ny mino rehetra ho amin'izao tontolo izao ko miandry sy mitaloha ny firenena izahay
satria manoratra tantara miaraka aminy. Izany nangatahana ny fanahy masina ankehitriny mba ho tanteraka an'izy ao sakramenta masina zao endry Kristy le tokony aleta miteraka le natena indray mandeha monjy anay teo amin'ny azo fijaliana. Koa miano taminao zay ry fanahy masina, amasin'ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasin'ny torak'izay amin'ny divay mba anambara ny rany Kristy, satria miaraka amin'ny Kristy sy ao amin'ny Kristy ane ao aminao Andriamanitra ilay tsy tokoa ny fahasoavana sy ny fiderana mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan' Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Eny navotan'i Jehova no ankanyziona ka andositra ny alahelo sy ny fisentona amindeha fifivoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika anao ny laran-kira fahavala amin'ny 20 ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Zanak'Andriamanitra hanambaran'ny fahafahana manerina izao tontolo izao. Amen. Laran-kira fahafito amin'ny 100 maniry mafy hafa.
mitsangana isika nitritiana. Oka isika iombona amin'ny vavaka faniritina manao hoe Tompo, zay manatonay tsy mbo laviko mihitsy. Manomeza mofonaina 7:214. Hoy Jesu Kristy, ilay mibaiko antsika mba iona aminy. Raiso, any ity no tenako, izao nataovy ho fahatsiarovana. Jesu ny rano soa, ny andininy fahatelo. Jesu rano soa, Hoy Jesosy Kristy Tompo aminao kristianina izay rany anambaran'ny fahafahana hoe sotroinareo rehetra ity fahitino rako dia ilay rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho famelan-keloka. Misaotra anao zay Tompo, rehefa nandray arak'izay mety izao sakramenta masina izao, hanym-panahy mahavoky za amina raha sakafo ny fanjakan'ny lanitra, ary manasitrana na retinay rehetra, manavitra ny ainay tsidana nandavaka. Misaotra Tompo, amen. Hoy ny Galatiana 5:5 ny andininy 7:10. Galatiana 5:5 7:10. Efa nantsono amin'ny fahafahana inareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo zany fahafahana zaminy fa mifampanompoa amin'ny fitiavana. Amen. Ipetraka isika nanao nira fisaorana anatanterahana ny rakitra 7:750.
Mipetraka isika ry havana. Misaotra ny tompontsika noho ny amin'ny fahasoavana ny zaraina teo. Alohan'ny naovantsika ny lojom-bavaka dia misy vaovao. Amin'ny atalata zao amin'ny 7 ry havana dia hamangy atsika ny foibe FJKM. Hiaraka hivavaka amintsika izy ireo. Alaina feo sary zany vavaka zany dia alaina alefa amin'ny aina aman-jery samihafa. Ka asaina ny dekona sy ny olona rehetra natateraka fitompom-pavaha. Asaina ny chorale miaraka amin'ny fanamina mba hihira miaraka amin'ny comité liturgie sy ireo teknisianina mpitendry eto amintsika. Asaina koa inavoaka kristianina anatrika zany fanompom-pavahana iarahana amin'ny foibe FJKM izany. Amin'ny valo dia tonga itsika kristianina rehetra. Amin'ny 7 ny manomboka ny fanompom-pavahana. Tsara raha tonga aloha amin'ny fito sasany tsika teknisianina sy tsika chorale mba hanaovantsika ny famerenan-kira sy ny zavatra lafin'ny teknika maro samihafa. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'izany amin'ny talata zany ny fotoana ety amin'ny fiangonana. Tonga amin'ny rojom-bavaka fanaontsika isam-bolana isika ireo izay teraka tsingerin-taona volana Jolay mba hitsangana. Ireo izay nahatsiaro fahasoavana manokana tiana hiderana ny tompo hitsangana. Ireo izay manana olana manokana hoentina mbavaka hitsangana. Ireo izay marary manana ny marary amin'ny toerana maro samihafa hitsangana. Ireo izay midonam-pahoriana mitokantrano midonam-pahoriana mba hitsangana. Hivavaka isika. Tompo mampianara anay anisan'ny andronay na ny foendry 20-70 izany taonanay ary ny volondohanay dia voaisa avokoa. Kanefa ny taona rehetra iarahanay aminao dia fionana aminao araka ny tenin'ny zaraina taminay teo. Tantara soratana miaraka aminao. Ko mivavaka izay ho an'ireto tonga tsingerin-taona volana Jolay reto, miara-pala amin'izy ireo na dia ao anatin'ny fiboana aza, ka mideranao no ny tombonandro nomenao anay. Narovanao tamin'ny aretin'izy ireo, no alavirinao ny fahafatesana, ka nahatratra ny tombonandro mpahavelomana. Ko ampitombonao anay izany, omenao ny fahasoavana anay izy ireo, ka hifaly mandrakariva hiaraka aminao amin'ny taona rehetra izay omenao azy, hitomboan'ny fahasoavana sy ny fahendrena ho azy ireo. Na ny zaza ny ankizy ny tanora lehibe na ny antitra dia entina himbavaka ireo teraka volana Jolay mba eo ambany fahasoavana ao an-trano. Misy reto havanay reto misaotra anao na azo fahasoavana na dia ao anatin'ny fiboana aza, fahasoavana ara-nofo ara-tsaina ara-panahy ara-piarahamonina, izany rehetra izany isaorany ianao. Fa Andriamanitra mahita azy tokoa ianao ary ny sofinao tsy lalindalovana ary ny tananao tsy fofa mahavonjy ary mahita azy ireo ianao, ka miona amin'izy ireo ka mitondra zany fahasoavana izany, ka izany no hiderany ianao. Ka izay nomenao azy anie mba tsy ho very ahasoa ny tenany, tondra fanafahana ho amin'ny manodidina azy koa. Koa misaotra anao zany amin'ny fahasoavana. Misy ny manana olana ankehitriny, ao ny very asa, ao ny tsy mahaloa ny saram-pianaran'ny mpianatra, ao ny manana olana ara-tokantrano, ao ny ara-pianakaviana amin'ny fitsarana, endrika maro samihafa. Ory ny olonao Tompo. Ahafaho izy ireo ka torotorora jabajanga ary sokafo ny ranomasina mena ary tsondromonao le dragona mamatotra azy, ka omenao fahafahana izy amin'izany olana izany, ka hibalika mazava mirapiratra mihoatra mitatao vovonana nomenao azy, anafahanao azy amin'izany olana izany. Misy ny marary ankehitriny, misy dekona marary, misy zanaka kristianina marary amin'ny toerana maro samihafa, ao ny marary ny arety mandringana misy ankehitriny, ao ny marary amin'ny aretina maro samihafa. Ho kasianao anie izy ireo tahaka ny kasianao an'le jamba dia ny sitranonao no anasitrananao azy ireo, ka entinao amin'ny fifaliana mahatretrika izy ireo, ka ianao no anasitrana azy ireo, ka angatanay sy sitranonay amin'ny anaranao izy ireo, fa ny anaranao dia mahery indrindra. Misy ny nidonam-pahoriana, namora ireny zanaka havana amin'ny andro ankehitriny, eny ho fafahanao tokoa ny ranomaso araka ny voalazanao teo, ary omenao fifaliana izy ireo. Taony tsy afaka nanatrika akory ny fandevenana fa lavitra, taony tanam-pitan-dranomasina, izany rehetra izany mampitombo ny alahelo. Kanefa ianao Andriamanitra dia Andriamanitra ny fampiononana, mahay mampionona azy ireo ianao. Zavatra tsy hain'olombelona izany fa hainao,
ka dia amin'ny anaranao no ampiononana azy ireo, na dia tsy afaka namangy ny be sy ny maro sy ny fiangonana, ianao koa izay efa namangy azy ireo, niona taminy ao, nampijoro ny tongony ianao, ka joro izy hiatrika zany fahoriana zaminy hamakivaky no avy miaraka aminao. Betsaka ny tiany angatahana, na ny mipetraka na ny mitsangana isa-tokantrano, dia eo ambany fahasoavanao hatramy. Arovy amin'ny ratsy izay, arovy ny firenenay, arovy ny fiangonanao, ka valio vavaka izay satria na mbola tsy mangataka ary izay, efa manana zavatsoa omenanao, omenanay ianao. Kiza amin'ny saoranay sahady ny valim-bavaka efa tolotra ao anay. No ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo. Amen. Tatry ny tsingery taona nareo dia mirary soa indrindra, dia mirary fiononana manamanjo. Amarina izao fotoana izao ry havana isika hitsangana, isika no nira famaranana ho arahany tsodrano. Pamirapiratra ny tavana aminareo eny ny Tompo, ka hiantra nareo. Nanatra ny tavana aminareo eny ny Tompo, ka hanome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika, mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa zao no sehoka aminao dia hanindry anao ho mpanompo sy vavolombelona amin'izay efa nahitanao ahy sy amin'izay sehoka aminao. Ampahiratra ny mason'ny jamba ialana amin'ny maizina, ialana amin'ny fahefana Satana ao amin'Andriamanitra, azoany famelan-keloka sy lova rehefa masinina amin'ny finoana izy. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.